Et nous avons une arme aujourd'hui pour combattre cette pauvreté, pour que l'ensemble des Malagasy puissent manger à sa faim, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, on mange peut-être pas assez. On mange pas du fromage, mais on mange du riz. On mange peut-être pas du caviar, mais on mange du zébu. Donc chacun a leur zone de confort. Mais à Madagascar, ce que nous sommes en train de faire, et ça me tient particulièrement à cœur, c'est la transformation agricole. Et ça, c'est une arme pour combattre la pauvreté à Madagascar. Puisque Madagascar, aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 3e pays, le plus grand producteur du riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Mais malheureusement, là je suis d'accord avec vous, c'est que nos paysans sont pauvres, puisque leur méthode de culture, c'est encore artisanal. Donc nous allons, pour transformer notre pays, nous allons aider nos agriculteurs à augmenter le rendement à l'hectare, passant de 3 tonnes à l'hectare aujourd'hui, allant jusqu'à 8 tonnes, voire même 12 tonnes, c'est-à-dire tripler, voire même quadrupler leur production. Pour ce faire, donc, on va donner se donner les moyens pour aider les agriculteurs en mécanisant justement leur méthodologie de plantation, mais également afin qu'ils puissent avoir accès aux engrais et aux semences améliorées pour pouvoir améliorer. Niatrika isika tamin'ny alakamisy faefatra amby roapolo ny volana aprila tamin'ity taona 2024 ity ny fivirimben'ny vomeran'ny ranomasimbe indiana na ny commission de l'océan Indien moa ety anivon'ny ranomasimbe indiana zany izay tafiditra Madagasikara, ny Nosy La Réunion, ny Seychelles, ny Maurice ary ny Comores no nandray anjara tao anatin'izay. Ary isika ihany koa moa no mitana ny secrétaire général ny commission de l'océan Indien izany ny voalateniko aloha dia ny fisaorana ny vahoaka malagasy tamin'ny fahendrena naseho an'izy ireo tamin'ny nafahatsika na natotosa antsakany sy andavany ani ny fivirimbean'ny COI iny izay nitanterahana ary isaorana ihany koa Andriamatoa filoham-pirenena amin'ny haitarika izay napetrana satria izy ny tena leader nitondra an'iny fanomanana rehetra efa nisy fanomanana teo aloha fa tamin'iny andro iny koa ny fizotrony fivoriana rehetra zany dia isaorana izy satria ny haitarika ananana no nafahatsika natotosa an'iny fivirimben'ny COI iny azo lazaina fa tsy nitsangamenatra araka ny lazainao teo Madagasikara ary manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny Madagasikara satria azo lazaina fa nahomby ary nahatsapana vokatra miabo ny nandraisantsika ny fivirimben'ny taty amin'ny vomeran'ny ranomasimbe indiana iny ary ny voalazana teo moa anatin'izay dia taty amin'ny sehatra ny sakafo fahaleovantena ra-tsakafo ny fahavitantena ra-tsakafo no anisan'ny loahevitra lehibe izay nodiniana fa loahevitra lehibe ihany koa izay nanomezan'ny sehatra tsirairay avy ny anjara birikiny mba ahafahatsika manatanteraka n'izany fahaleovantena ra-tsakafo izany eto Madagasikara aloha fa eo ihany koa ny fomba fiarah-miasantsika miaraka amin'ireo nosy rahavavy satria misy tokoa tao hoe fampiroboroboana ny fifanankalozana ara-barotra iverenantsika rehefa avy fa amafisiko le fanontaniana teo hoe anao ahoana ary zany zao ny satria izay no mety fanontaniana manitikitika ny olona hoe ahoana ny anatanterahany Madagasikara n'izany hoe ampitomboana ny vokatra sy ny sisa manahoana zany ny taoriana n'le sommet ho antsika eto Madagasikara. Ya, ny lohahevitra ny banjinina moa dia ny hoe fiarovana sy fahavitantena ra-tsakafo ho fanamafisana ny tsenan'ny ranomasimbe indiana. Dika asa goavana zany ao anatin'izany. Raha toatsika fa afaka misehatra ao anatin'ny tsena dia mila mamokatra aloha voalohany indrindra. Ary fantatsika tsara fa Madagasikara dia mbola manana velaran-tany goavana lehibe mbola tsy miasa ary mila mamokatra tsika mba ahafahantsika aloha mamelona manome sakafo ny mponina eto Madagasikara. Any amin'ny 430 tapitrisa hektara ny velaran-tany mbola afaka ampiasaina eto Madagasikara 36 millions d'hectares moa araka ny nambaran'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny kabary sy lahateny nataony ary izay indrindra no anisan'ny anomezan'Andriamatoa filoham-pirenena laharam-pahamehana ny sehatry ny fambolena ary tafiditra ihany koa moa tsika ao anatin'le hoe
fanatsarana sy fanovana ny ravi-pamokarana mba ahafahantsika misehatra eo amin'ny tsenany raisam-pirenena atombokitsika ty amin'ny tsenany ranomasimbe indiana aloha voalohany indrindra tafizay le atao amin'ny teny frantsay hoe transformation agricole izay anisan'ny politika lehibe apetraka Andriamatofiloha amin'ity mandat faharoa hitondrany ity ahafahantsika manampy ny tantsaha ahafahantsika mamelara-pahamehana ny tantsaha izay 20 isanjaton'ny malagasy dia tantsaha zany hoe misehatra ty amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa koa rariny sy hitsiny raha omentsika lara-pahamehana ny tantsaha anatin'izany ary izahay moa eto anivon'ny sekretera-mpanjakana eto anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fahaleovantena ra-tsakafo dia hitondra n'izay anatanteraka n'izay vina sy fanamby napetraka Andriamatofiloha izay eo amin'ny sehatra hoe famokarana dia misy moa zany ny ao anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana ny fanapitsika amin'ny tantsaha amin'ny alalan'ireo anampamokarana toy ny masomboly tsara kalitao sy ny fametrahana ihany koa ny fizarana ny zezika ny fitaovam-pamokarana maro samihafa ny fanomezana fiofanana ho an'ireo tantsaha ireo satria mihevitra tsika manana an'izay viny izay hoe hamokatra betsaka rehefa mamokatra ianao dia tsy maintsy mampiasa masomboly tsara kalitao azahoana tambokatra ambony zany ny fampiasana an'izay masomboly tsara kalitao zay tsy fanaratsiana nefa nisy teo aloha toy ny hoe fambolena efa mahazatra atsika fa saingy kosa amin'izao fotoana izao miakatra nisan'ny mponina eto Madagasikara efa kely sisa isika dia ananika ny 30 tapitrisa kanefa ny vokatra mbola tsy mahafehy an'izay vava omena sakafo zay mbola tsy mahavita tena tsika zany ao anatin'izay dia izay no antony ametrahana hoe mila mamboly tsika mila manampy ny tantsahatsika mila ny ireo programanasa maro samihafa dia tsy maintsy misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra avokoa dia izay zany no antony ametrahantsika n'le hoe fampiakarana ny tambokatra eo moa ny fampiasana ny masomboly tsara kalitao raha ny ohatra raisiko dia mampiasa n'le masomboly hybride isika na ny vary safiotra fa eo ihany koa nefa fampiarana ireo karazana masomboly maro samihafa izay efa hitatsika eny anivon'ny tontolon'ny fambolena izay no azahoantsika tambokatra ambony aloha voalohany indrindra rehefa miakatra ny tambokatra dia mazava ho avy mitombo ny vokatra dia afaka misakafo ny malagasy ao anatin'izay fa rehefa manana tambokatra ambony tsika dia afaka ihany koa tsika miditra ao anatin'ilay sehatra eo amin'ny tsena satria tsy maintsy miditra ao anatin'izay tontolon'ny tsenam-barotra izay ihany no ahafahantsika mampitombo ny arikarena fahobelo voalohany indrindra fa eo ihany koa mampitombo ny fampandrosoana eto Madagasikara dia anisan'ny sehatra lehibe zany ny fanomezana lanja ny tanora ny marina fa ny tanora ihany koa fa ny tantsaha ihany koa ao anatin'izay ary hitantsika tsara Andriamatombintsova ny vehivavy sy ny tanora ihany koa anisan'ny tena misehatra betsaka aty amin'ny tontolo ambanivohitra izahay zao vao tamin'ny androany maraina lasa teo dia nitsidika teny amin'ny tanimbary teny amin'ny district Anatsimondrano teny ary ny vehivavy sy ny tanora no ankamaroany ny tantsaha anatin'izay arary ny sitsiny raha omentsika sehatra moa zany anisan'ny tafiditra indrindra anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana. Akoatran'le noresahanao teo hoe tsika mbola manana velaran-tany midadasika ahafahana tsara zany manao tetikasa ara-pambolena inona no mety ho tombony zany ho atsika eto Madagasikara akoatran'le velaran-tany mihoatra an'ireo nosy rahavavy mpikambana amin'ny COI ireo ao anatin'ny fanatanterahana ty karazana défi mihitsy moa zany le izy ao anatin'izay. Araka ny lazaiko teo moa zany hoe Madagasikara raha atao amin'ny teny frantsay dia hoe pays à vocation agricole zany hoe maro ny zavatra azo vokarina eto Madagasikara ny nosy rahavavitsika ny mbola namitambatra daholo ary zareo reo mbola tsy mahafehy ny velaran-tany misy eto amintsika dika amin'izay zany hoe manana tombony tena azo lazaina hoe firenena tahin'Andriamanitra Madagasikara satria misy daholo ny zavatra rehetra eto tsika manana tantsaha-mpamokatra tsika ihany koa manana fomba teknika mpamokarana manara-penitra ao anatin'izay dia akoatra ny vary zany afaka mamboly tsika ny resaka tsaramaso ny katsaka afaka manao ny resaka voamaina tsy ny fambolena ihany koa fa manana ny resaka ranomasina ihany koa dia mbola afaka tena exploité tsika tsara zany amin'izay hoe mahanosy atsika izay midika zany fa ananantsika daholo ny fitaovana rehetra eto Madagasikara
dia mila mamokatra tsika zao moa tsika efa manana n'Andriamatofiloha mitarika an'izay hoe mila miditra ty amin'ny sehampamokarana izay dia mila ny vahoaka malagasy ray manontolo zany a miaraka manatanteraka an'izay vina izay a mba hahafahantsika mahatratra n'ilay tanjona sy ilay vina satria raha nanao kabary Andriamatofiloha am-pirenena matetika mihitsy moa izy rehefa manao kabary dia miteny foana hoe Madagasikara no anisan'ny firenena fahatelo mpamokatra vary aty amin'ny continent africaine dia manana an'izay tanjona izay tsika hoe mba isika indray no hibata ny laharana voalohany ary itsika indray ary no hamatsy vary an'ireo firenena aty amin'ny nosy ravava fa indrindrandrindra ihany koa aty Afrika dia isika ihany koa moa efa miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa zay hitatsika teny amin'ny nanatrika an'ireny sommet amin'ny COI ireny ary zareo ihany koa dia anisan'ny singa lehibe anankiray manatanteraka ny vinan'Andriamatofiloha dia izany hoe Madagasikara maleo tena ara-tsakafo izany. Tombony atsika ihany koa raha mato minisitra satria raha miainga amin'ny fandaran'asa zany ny voizin'ny filoham-pirenena dia efa mipetraka le hoe le fampandrosoana tontolo ambanivohitra zany dia tsika ihany koa manana département ohatran'izao tarihinao zao mety azo heverina ho tombony ihany koa ve zany ho atsika ao anatin'le tetikasa ohatran'izao. Ya tena tombony lehibe mihitsy satria ny antony nametrahana n'ity sekretera-mpanjakana miadidin'ny fahaleovantena ara-tsakafo ity moa zany dia afahantsika mandeha aingana karazana ohatrany hoe booster zany le izy afahantsika mitondra vahaolana maharitra ho an'ny tantsaha dia izay nametrahana an'le hoe secrétariat d'État misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo ary izay ihany koa no andraikitra napetraka Andriamatofiloha hoe mila miara-miasa mila miaraka foana amin'ny tantsaha mijery ifotony araka ny lazaiko anao teo hoe tamin'ny maraina zay dia efa teny Tanimbary niaraka tamin'ny tantsaha taty amin'ny district Anatsimondrano satria io zany anisan'ny booster anankiray afahantsika mitondra vahaolana maharitra hoy ateo afahantsika ihany koa mijery ny tena olana ifotony hitan'ireo tantsaha iainan'ireo tantsaha ireo mba tsisy intsony ny elanelana aty amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny tantsaha ao anatin'izany dia miara-miasa izahay amin'ny bentanàna miara-miasa izahay amin'ny solombavambahoaka miara-miasa izahay amin'ireny ratsamangaika maro samihafa any amin'ny faritra ireny mba mieno azy ireo ary ny ataonay rehefa avy mieno azy ireo dia mitondra n'izay vahaolana maharitra izay afahantsika mandeha aingana afahantsika mitondra vahaolana ny vahaolana lehibe aloha ny akaiky sy ny zavatra imasoana dia hoe misakafo ny malagasy le telopolo tapitrisa malagasy misakafo avokoa. Iverenantsika eo zay rehefa avy eo fa ohatrany manitikitika ihany hoe aiza ho aiza moa zany zao ny ndeha ataontsika hoe ny zava-misy eo amin'izay resaka hoe fanjarian-tsakafo fahaleovantena ara-tsakafo manahoana ny toeran'ny Madagasikara zany amintsika amin'ny teny zao. Ya sika moa avy niatrika ny fivoriana vaomera ny ranomasimbe indiana tamin'ny COI teo samy niara-ntsika nahita ny vokatra tao anatin'izay nisy ihany koa moa ny fametrahana n'ireo teboka izay karazana ohatrany hoe restitution na fanapahan-kevitra ny arahana nanapaka niaraka tamin'ireo firenena rahavavy dia ao anatin'izay indrindra manana ny toerany i Madagasikara ary tamin'ny volana marsa latsa teo dia mbola nandray anjara ihany koa Madagasikara tamin'ny fivoriana tampony izay natao tamin'ny Paris mikasika indrindra ny fanjarian-tsakafo na ny nutrition for growth moa raha atao amin'ny teny anglisy ary nanana anjara toerany Madagasikara tao anatin'izay nisy ny atrikasa natao nisy ihany koa ny fahazahoana vola afahantsika miasa afahantsika zany manohy an'ilay politika n'Andriamatofiloha am-pirenena amin'ilay hoe ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary raha fantatsika tsara dia efa nahazo amboara champion amin'ny nutrition Andriamatofiloha am-pirenena tamin'ny taona 2024 dia izay no mafisitsika zany hoe mba hiena ny tahany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara araka ny nambarako tamin'ny fivoriana fandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'izay fivoriana ny tampony nutrition for growth zay dia niteny izahay moa zany niteny hoe ny famokarana sy ny fanjarian-tsakafo dia zavatra roa miaraka izy ireo fa tsy azo sarahana satria mila mamokatra aloha isika
zay tsika vo afaka mitondra vahaolana amin'ilay ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ary hitatsika tsara fa mbola maro ny faritra misy an'izany tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara izany. Voatesaka foana faritra atsimo ny nosy tsy ny faritra atsimo ihany Andriamatomby Intsoa satria raha tsy tena hoe faritra Vakinakaratra faritra Itasy inona ny antony mamokatra ireo faritra ireo fa saingy le olona ao amin'ny faritra no mbola tsy mahay misakafo araka ny tokony ho izy izany hoe mila mamokatra sakafo ara-pahasalamana aloha tsika dia mila ihany koa anatin'izay na ahafahantsika miady amin'ilay tsy fanjari-tsakafo eo ihany koa moa zany izy ty moa le ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ty arahana amin'ny départementa maro samihafa toy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny sekretera-panjakana fa eo ihany koa ny office national la nutrition zay anisany no milida moa zany eny anivon'ny prémature amin'izany hoe sehatra ny tsy fanjari-tsakafo zany zay mbola misy eto Madagasikara na dia efa misy ary ny zava-bita satria efa nienatra any amin'ny enisanjato ny tany tsy fanjari-tsakafo teto Madagasikara dia tohizana zany zay politika napetraky ny fitondram-panjakana zay sy ny fanatanterahana n'ireo vina sy asa ireo dia isika ihany koa moa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny hoe ny FAO zao miaraka amintsika ny programme alimentaire mondial ny firenena maro samihafa izay nanome famatsiana arabola ho an'ny Madagasikara mba ahafahantsika manatanteraka izay ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo izany izay hoe mitambatra zany ny famokarana sy ny fanjari-tsakafo singa roa samihafa ireo fa mitambatra ary tokony miaraka mba ahafahantsika mandeha aingana sy mitondra vokatra miabo. Ndesaka ianao teo ny kahana Itasy Vakinakaratra manahoana ny trangana tsy fanjari-tsakafo tena hoe misy zany eto Madagasikara. Ny tranga tsy fanjari-tsakafo misy anankiroa misy moa zany le any atsimo le tena hoe tsy misy famokarana mihitsy misakafo ry zareo ary misy ihany koa ny tranga anankiray ny sehatra ny Vakinakaratra sy Itasy mamboly ny olona fa le vokatra azony amidiny fa tsy hohanina zany hoe eo ihany koa zany le changement de comportement izay tokony mbola mila atao amin'ny olona ary anjara ndraikitry ny fitondram-panjakana mitondra an'izay hoe sensibilisation zay ny fampianarana ny malagasy sakafo ara-pahasalamana dia ny fampianarana antsika tantsaha ihany koa hamokatra sakafo tsara kalitao. Ny dikan'izay zany efa répertorié daholo fantatra daholo hoe aty amin'ity faritra aty ohatrohatran'izao le tsy fanjari-tsakafo dia ny dikan'izay zany tsy mitovy daholo tsy mitovy le samy manana ny tranga misy ao amin'ny isaky ny faritra satria samy manana ny kolotsaina ihany koa moa dia ny faritra ihany koa moa samy manana ny samihafa ohatra hoe ny faritra Itasy Vakinakaratra faritra mamokatra faritra atsimo nefa hitatsika tsara amin'ireny Aintany sy ny tsy fampian'ny orana ireny dia efa hafa ihany koa zany ny approche atao amin'ilay izy fa nitanjona dia ny fitondrana vahaolana maharitra ao anatin'izay ary ny fitondram-panjakana dia miezaka mitondra n'izay vahaolana maharitra izay amin'ny alalan'ireo tetikasa sy programme an'asa maro samihafa ary amin'ny alalany ihany koa ny fampirisihana ny vahoaka malagasy amboly. Nareo le midina eny Kianja eny mba manahoana ny ndetoko ny fandresen-dahatra an'ilay olona satria mirositsika amin'ilay fanarahana ny teknôlôjia vaovao sy ny toetrandro manahoana ny fandresen-dahatra an'ilay olona le zatra amin'le fomba fanao hatramin'izay zany. Ia isika malagasy moa tsy eto Madagasikara ihany fa maha-olombelona dia normal rariny sitsiny raha mbola sadaikatra aloha amin'ny voalohany indrindra karazana ohatry ny hoe marisarisa mbola tsy dia tena vonona fa zay no antony andehanana hijerena ifotony andehanana eny Kianja zay ihany koa ny antony isin'ireny teknisianina malagasy aty amin'ny sehatra ny fambolena ireny hiara-hiasa amintsika tantsaha ampianatra antsika amin'ny teknika mpamokarana azahoana tambokatra ambony eo ny fampianarana amin'ilay hoe formation sy fiofanana izay fa eo ihany koa ny famatsiantsika an'ireo tantsaha ireo ny fitaovam-pamokarana manara-penitra mba ahafahantsika zany hoe tsy very ny vokatra rehefa miaka-bokatra raha ohatra raisiko izao Andriamatomby Intsoa amin'ny aty amin'ny sehatry ny fambolem-bary dia mbola mahatratratra ny amin'ny 5 isanjato ny vokatra very rehefa miaka-bokatra satria mbola tsy manana fitaovam-pamokarana isika ahafahantsika zany hoe mahazo vokatra tsy very ny vokatra
dia izay ihany koa no anisan'ny politika apetraky ny fitondram-panjakana amin'izay fanomezana nyreny fitaovam-pamokarana matériel petit matériel agricole ireny ohatra hoe ny vaneuse ny batteuse ny fikoroam-bary moa raha atao amin'ny teny gasy mba ahafahandreo tantsazany ahafahantsika tsy manary ny vokatra rehefa miakatra ny vokabary dia zany rehetrarehetra zany zany anisan'ny vaindondra raha any fitondram-panjakana mba ahafahandreo tantsaha tokoa tena hoe rehefa tiary ny masomboly tsara kalitaony mena reto ny zezika reto ny teknika mpamokarana ireto ny fitaovam-pamokarana dia ahafahantsika matratra n'le vokatra sy le tanjona tena hoe azo tsapahitanana sy hita maso dia izay rehetra izay zany no anisany hoe fampianarana daholo ihany koa moa ary isaorana n'Andriamatoa filoham-pirenena izay hoe fanaovana réforme izay satria tsy maintsy isika miditra amin'izay amin'ny ahafahantsika zany mametraka n'ilay vinan'le hoe fahaleovantena ara-tsakafo izay dia tsy maintsy miditra isika amin'ny fampiasana masomboly tsara kalitao fitaovam-pamokarana izay tiako ny mampatsiahy fa anisan'ny manampy be da be amintsika ireo firenena efa kalaza eo amin'ny sehatry ny fambolena raha tsy teny hoe ny zareo sinoa ny Inde reny zany anisan'ny efa tena kalaza ary reny dia manohana hatrany ny politika ny fanjakana eo amin'izay sehatry ny fambolena izay tao anatin'izay ndeha ataontsika hoe hatramin'ny tantrananao ny département misy anao io efa misy vokatra ndiko tenena hoe le traikefa sy nampiarinareo ve naomby ihany hatreto aloha tao anatin'izay asa natao zay ia marina izay fanontanianao izay ary tsara mihitsy ny nametrahana azy satria 7 volana zao no nisy département ny secrétaire mpanjakana amin'ny sanany fahaleovantena ara-tsakafo ity izay département vaovao fa saingy tsy vaovao kosa le asa sy andraikitra natao satria efa zavatra efa natao ihany moa ary anisan'ny karazana ohatrany hoe base io zany tena fototra iray iaingan'ny fampandrosoana karary ny sitsiny raha nametrahana n'izay secrétaire mpanjakana izay nandritra izay 7 volana izay ary dia efa nisy ny asa natao satria tsy maintsy miasa moa ary tsy ny asa atao dia tsy maintsy hitondrana vokatra eo anivony vahoaka malagasy dia tamin'ity taom-pambolena ity zany dia efa nisy ny fanapariana n'ilay volovary safiotra miaraka amin'ny masomboly sy ny zezika dia eo ihany koa ny teknika mpamokarana izay efa nositrahan'ny ankamaroan'ny tantsaha izay nisitraka n'izay masomboly izay atao anatin'ity programma volovary safiotra ity izay tiako ny manamarika fa anisan'ny tetikasa lehibe anankiray an'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izy io ary tafiditra indrindra atao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana izay nolanin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieram-doolona nanomboka ny volana janoary taona 2024 izany hoe lara-pahamehan'ny fitondrana zany ny fitsinjovana sy fijerena ary fanatsarana ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra satria rehefa miakatra ny fiainan'ny tontolo ambanivohitra dia mazava ho azy manala ny fahantrana isika dia izay le politika ny fampandrosoana izay ady amin'ny fahantrana izay no anisany imasona izay ny teboka voalohany fa ny teboka faharoa ihany koa dia ny fisokafantsika amin'ireo sehatra tsy miankina izany hoe rehefa tena apiditsika dans les transformations agricoles à grande échelle dia tsy maintsy miara-miasantsika amin'ireo sehatra tsy miankina ireo na ireo mpamatsy vola eto Madagasikara aloha metsika sehatra voalohany ireo investisseur malagasy fa misokatra ihany koa tsika amin'ireo investisseur nareo olona te apiasa ny volany olona avy any ivelany eto Madagasikara dia efa nisy ny fifanaovatsiny tamina orinasa sinoa zany hiasa vonina apiasa ny volany eto Madagasikara izay vola mitetina hatrany amin'ny 100 millions de dollars no vola ho ampiasain'izy ireo ary faritra maro eto Madagasikara toy ny anisan'ny faritra anisan'ny azo lazaina hoe mpamokatra vary no faritra isitrahan'izy ireo ao anatin'izay fa eo ihany koa ny fametrahantsika an'ireny anam-pamokarana maro samihafa ireny eny fotony toy ny hoe fametrahantsika ozinina mpamokatra mpanodina zezika mba ahafahan'ny tantsazany hoe tsy mila mitady zezika ty Antananarivo intsony zareo fa ohatra raisiko any amin'ny faritra avaratra faritra Sava iny ao amin'ny distrikana Andapa
dia efa izy zao a ny fametrahantsika usine lehibe mpanodina sy mpamokatra zezika ao anatin'izany dia eo ihany koa moa ny anisan'izay a ny fametrahana nyreny silo ireny zany hoe toerana lehibe anankiray a fitahirizam-bokatra mba ahafahantsika tsy manary tsy very zany a ireny vokatra ireny fa ankoatran'izay ihany koa dia hitanareo tsara moa monsieur Mbinitsoa fa Madagasikara dia nosy ary anisany hoe miatrika an'izany fiovaovan'ny toetrandro izany isika na ny changement climatique dia tsy maintsy efa mivonona zany a fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny antsoina hoe banky ara-tsakafo ohatra hoe banque alimentaire moa le izy a amin'ny teny frantsay ary tsara ny manamarika fa nisy ny fifanaovan-tsony arahana tamin'ny AFD zay tafiditra indrindra moa zany a tato anatin'ny visite d'état nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ny alarobia lasa teo a izay fifanaovan-tsony izay hoe fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana an'io vola mitentina roa tapitrisa euro na 2 millions d'euros ahafahantsika mamatsy an'le banque alimentaire na banque ara-tsakafo io banque alimentaire io dia apetratsika ny amin'ireny faritra misy ohatra hoe fahamainantany any atsimo a dia ny faritra ihany koa misy tondradrano a misy an'ireny andalovan'ny rivodoza matetika ireny ny atao anatin'izany banque alimentaire zany a dia karazana sakafo ahafahan'ny mponina zany a misy sakafo rehefa tratrany loza voajanahary a toy ny haintany a na ny cyclone na ny rivodoza dia izany rehetrarehetra zany tafiditra daholo a atao anatin'ny sehatra iantsoroan'ny sekretera-mpanjakana misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo ary za mino fa tsy hoelitsika dia efa iotony vokatra araka izay zay indrindra matsy no saika anantanika le kasa vary safotra manokana efa manana karazana prévision ve nareo na efa manana hoe vokatra andrandraina dia ohatrohatry ny ahoana hoe hatramin'izao tsika mety ya ny andriamatoa filoham-pirenena moa dia manana an'izay viny izay hoe ho ampitsika zany a ampiakarintsika mitambokatra eo amin'ny sehatry ny fambolem-bary mba ahafahantsika ihany koa manena ny fanafarana vary avy any ivelany satria ny importation na isika manafatra vary io a dia mandany vola be tsy manao économie de devise moa zany a ary very ny vola ividanantsika anafarantsika entana ny ivelany ary anisan'ny politika napetraka andriamatoa filoha zay le hoe fanenana ny importation zay indrindrandrindra tia amin'ny resaka vary a dikan'izay zany mila mamboly tsika ao anatin'izay a dia izay ny nametrahana nyty tetikasa vary safiotra na ny hybride Haïti izay efa nanomboka tamin'ny tao-pambolena teo a nisy moa ny lancement officiel nataon'andriamatoa filoham-pirenena tany amin'ny faritra aloatra mangoro ny fahatelo ny volana febroary lasa teo a dia efa mandeha izany tetikasa izany a faritra 420 manerana ny Madagasikara no misitraka an'izay ary tiako hoe toy ny manamafy sy ny manamarina fa maro ireo solombavam-bahoaka ny amin'ny faritra ireny sy ny be ny tanàna ary ny gouverneur no mbola mangataka an'le izy hoe tena ilainay aty amin'ny faritra indrindrandrindra moa fa any amin'ireny faritra mpamokatra ireny toy ny faritra Melabe zao azo lazaina hoe sopitra Madagasikara amin'ny resaka vary ny faritra any avaratra ihany koa ny any Marivoay ny aty amin'ny faritra Tsinanana ny any amin'ny faritra Sainte Marie ihany koa tsy adino ihany koa ny any faritra Maro Antsetra iny izay hitantsika fa na ny rano na ny toetany dia ahafahantsika mamboly betsaka ao anatin'izay dia adidinay moa no manaparitaka an'izay hoe ny masomboly any amin'ireo faritra ireo ary mitetina hatrany amin'ny 176 000 tonnes no any zany ny vokatra andrasantsika amin'ity tetikasan'andriamatoa filoha ity ary mino sy manantena fa amin'ny taona manaraka dia ho ataontsika ampitomboana izay vokatra izay satria efa manomboka ihany koa tsika mamboly an'ilay masomboly eto toerana izay foana moa ny fanontaniana rariny sitsy ny vahoaka raha ny tantsara manontany hoe amboly izay anao an'le tetikasa vary safiotra fa aiza ary no ahitanay an'le masomboly amin'ny tao-pambolena manaraka dia eto zany dia efa misy moa zany ilay fambolentsika famokarana ny masomboly vary safiotra ny faritra Menabe iny izay efa natao somi tamin'ny
ny fanaovatsiny tamin'ny jina taon'Andriamatoa filoham-pirenena tany Chine tamin'ny taona 2024 fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa mamokatra ihany koa tsika ny masomboly io any amin'ny faritra Sava any amin'ny distrikany Antala. Efa nisy moa ny fijerena ifotony nataoko tamin'ny tsy volana aprily ty rehefa tena mandroso mihitsiny izay fambolena ny masomboly vary safiotra eto Madagasikara izay. Tika zany Andriamatoa Mbinitsoa fa ananatsika daholo ny singa rehetra na ny masomboly na ny haitao na ny zesika na ny fitaovam-pamokarana afahandreo tantsaha ireo mampiakatra ny vokabary raha ny vary safiotra fotsiny dia eo amin'ny valokatra amin'ny 12 taonina isaky ny hektara eo ny tambokatra azon'izay ny dikan'izany zany hoe mitombo avo telo eny ny vola miditra ananany tantsaha rehefa mamboly an'io masomboly vary safiotra io. Inona fepetra mety hoe ahafahan'le tantsaha misitraka an'le tetikasa io? Ao anatin'izay ty tetikasa ty moa dia napetraka ao anatin'ny mangarahara isika indray rehefa miasa Andriamatoa Mbinitsoa dia ao anatin'ny mangarahara tsika ny miasa ary misy ny antsoina hoe komite misahana manokana n'ilay vary safiotra tafiditra anatin'izay mazava ho azy ny sekretera-mpanjakana fa tafiditra ihany koa ny ratsamangaika maro samihafa any amin'ny faritra toy ny gouvernoura ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna fa indrindrandrindra ihany koa ny fikambanan'ireo tantsaha ny tantsaha mpamokatra ny tranobe ny tantsaha ny fikambanan'ireo mpampiasa rano na ny association des usagers d'eau dia reny daholo zany tafiditra ao anatin'ilay komite dia io komite io no manome ny listre ny tantsaha izay vonona ampiasa isitraka amboly an'ilay masomboly vary safiotra ilay izy tsy hoe zavatra forsena ary isika malagasy ihany koa moa izay normal hoe tsy maintsy mahita aloha tsika hoe nanahoana le fambolenan'le vary zay isika vao mazoto amin'ny fambolena manaro misy atao dia mametraka an'izay zone pilote zay zany tsika mba ahafahandreo tantsaha tena mahita maso mihitsy ary nalehanay androany zao dia napetraka mihitsy ny hoe ty le tanimbary nanaovana hybride vary safiotra dia teto le tanimbary fambolentsika toy ny mahazatra dia na ny tantsaha rehefa nahita mihitsy ny hoe misy fahasamihafany be le izy satria ny vary safiotra tonga dia le saloim-bary maro be le voam-bary azo ao anatin'le izy dia tsika moa rehefa ho avy ny santabary dia manasa tsika mpanao gazety isehatra ao anatin'izay manasa tsika hijery ihany koa hoe tena mahita maso ary ireny moa zany ny karazana ohatrany hoe ambassadeur ahafahana mifampiresaka amin'ireo tantsaha zay mbola marisarisy eo amin'ny fampiasana famokarana an'izay hybride izay. Ny resaka mpiara-miombonantoka ianao teo ohatra hoe ny firenena sinoa ohatrohatrany ahoana ny takalon'le fiaraha-miombonantoka le endriky le fiaraha-miasa mihitsy zany amin'ny ankapobeny afaka zavainao ve? Ia raha tia misehatry ny famokarana ny fambolena teboka raisiko manokana ny fanapariana ny volo vary safiotra dia misy ny teknika mpamokarana zay omendry zareo sinoa ao anatin'izay ny tsaivo kely ny tantara dia nakany Chine Andriamatoa filoham-pirenena nanatrika ny fivoriam-ben'ny fokaka tamin'ny volana septembre 2024 ary anisany nandray anjara tamin'izany ihany koa moa ny tenako tao anatin'izany fivoriana izany dia nisy ny fionana manokana teo anivon'ny firenena filoha rotota dia ny filohan'ny républicaine mbahoaka ny Chine Andriamatoa Xi Jinping sy ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'izay izy dia niteny Andriamatoa Xi Jinping hoe tena faly izy amin'ny politika apetraky ny fitondram-panjakana eo amin'ny sehatry ny fambolena amin'izay hoe fanapariana ny volo vary safiotra izay mba ahafahany malagasy amin'ny sakafo mahaleo tena ara-tsakafo satria io ihany koa neny vahaolana nentin'ny sinoa tamin'ny andro tamin'ny taona 27 satria tamin'izany fotoana izany dia tena tsy ampy sakafo ry zareo ary tena nisy mihitsy ny mosary tany amin'ny tany Chine ka io no anisan'ny vahaolana naparitaka manerana ny Chine zany zay tsara marihana fa 1 milliard 400 millions ny ponina misy ao amintsika mananika ny 30 tapitrisa 30 millions tika zany hoe mbola tena
azo ampiasaina tsara eto amintsika mihitsy ny zara mbola azo atao tsara mihitsy ny mampiakatra ny vokatra mamboly eto Madagasikara raha ny takalo aloha eto nivo ny eto amin'izany hoe tetikasa ry hybride zany dia tsy misy hoe takalo hoe zay omeo an'ity zany dia tianao atao fa dia tena fitiavan'izy ireo anampy an'i Madagasikara eo amin'izay sehatra ny fambolena izay ny fanapariana ny volovary safiotra manomery zareo ny teknika mpamokarana izany hoe amin'izao fotoana izao dia efa misy expert chinois tonga eto amintsika satria taoriana nandehanana tany Chine tamin'ny septembre dia ny volana décembre lasa teo dia nisy délégation mafonja sinoa ihany koa tonga teto Madagasikara ary niona tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena moa tao anatin'izay sy andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernement dia teo nahitandry zareo an'le programme atsika zany hoe tena mety zao programme zao ary tokony hotoanana ao anatin'izay dia tsika ihany koa moa tamin'ny volana aprily lasa teo dia nisy délégation mafonja nandeha tany Chine ary nijery nitsidika an'izany hoe sehatra famokarana vary safiotra izany ireo délégation malagasy ireo dia zay le hoe transfert de technologie zay zany zay no hatria ny sinoa zany efa manana traikefa rehefa tena lasa lavitra be mihitsy ary zareo amin'ny sehatry ny famokarana eo amin'ny sehatry ny teknika mpambolena dia tsara tsika maka ohatra ao anatin'ireny ary zareo ihany koa vonona nampy an'i Madagasikara ao anatin'izay hoe transfert de technologie zay le vary safiotra ve mitovy ve zany ny ohatra fotsiny toetany any Chine sy ny eto Madagasikara le teknika mety azo ampiarina fa le tany mety tsy mitovy asa manahoana ny fandehan'izay marina zay fanontanianao zay hoe manahoana ny toetany tsy manimba ny tany ihany koa ve satria misy ihany koa le fanontaniana apetraky ny tantsaha tsika moa rehefa misy zavatra vaovao dia tonga tsika dia réticent foana aloha ny voalohany indrindra somary marisarisa dia eo amin'izay rehefa tena mahitsika dia manomboka mametraka fanontaniana tsikelikely ohatrany mety izany ohatrany tsy manimba ny tany tokoa marina tokoa izay satria ny sinoa araka ny lazaiko anao teo andriamatoa Mbintsou dia efa tena lasa lavitra be mihitsy ry zareo amin'izany ary anisan'ny firenena lehibe efa na tsy teny hoe izy ny firenena voalohany indrindra fa tafavoaka eo amin'ny sehatry ny famokarana indrindrandrindra ty amin'ny tontolon'ny fambolena izany ny vary safiotra eto amintsika dia misy karazana masomboly anankidimy satria efa nisy ny andrana natao tamin'izany karazana masomboly vary safiotra izany ny sinoa manana manao an'io recherche io ihany koa izany amina resaka hoe semence tsika ihany koa moa manana ny fofifa ao anatin'izay sy apikaroana mijery an'ireny masomboly reny dia manana ihany koa ry zareo sinoa ary tena efa manarivo ny karazana masomboly vary safiotra no tsy dianay moa zany niaraka tamin'andriamatoa filoha tany Chine tamin'ny taona 2024 ny karazana masomboly safiotra miasa eto amintsika sy ambolentsika dia efa nandalo andrana ary efa azo lazaina hoe homologué sy mety amin'ny toetany sy ny toetrandro eto Madagasikara misy ny karazana masomboly Weshu 901 Weshu 902 Weshu 902-3 Nuance 1 dia Nuance 8 ireo karazana masomboly anankidimy ireo zany efa nandalo andrana ary efa nekeniny ireo ratsamangaika zany mitsirika an'izany karazana masomboly izany dia mety amin'ny toetany ary mety ihany koa amin'ny tanimbary sy azo ampiasaina tsara eto Madagasikara misy miresaka hoe efa misy masomboly ao ny teny moa hoe rovina ny fizarana an'le masomboly sy le dingana rehetrarehetra fa hoe sao dia hoe simba ao le masomboly nefa tsy voazary ny tsika moa zany dia manaraka ny antsoina hoe calendrier culturel ny masomboly tsy azo zaraina fotsiny hoe tonga dia zarazaraina fotsiny amin'izao fa misy ny fiofanana aloha omena ny tantsaha misy ihany koa ny tsirika ataon'ny technicienne mijery hoe tena manana tanimbary marina ve satria misy ihany koa mantsy ny te azon'le masomboly fotsiny dia zay zany le tsika indray zany rehefa miasa dia tsy maintsy misy protocole arahana tsara ao anatin'izay mba ahafahantsika hoe le masomboly sy le zezika zaraina misy vokany rehefa feo fa tsy zarazaraina fotsiny amin'izao dia ao anatin'izay indrindra hoe manaraka an'izay calendrier culturel izay tsika efa nisy ny efa niditra moa tsika nanomboka ny zara tamin'ny volana
février febroary lasa teo iny dia efa hiditra indray tsika zao amity volana mesy amin'ny volana jony ny antsoina hoe contre saison izany hoe amin'ireo faritra mbola afaka anaovantsika n'izay contre saison zay ary mbola maro ny faritra dia any amin'ireny faritra ireny no izarantsika n'ilay masomboly sy ny zezika dia rehefa aveo ihany koa moa dia efa misy ny efa miomana sady tsika amin'ilay fijerena fanomezana masomboly sy ny zezika amin'ny grande saison amin'ity taona 2024 ity. Eo anelanelan'izay manahoana le fanaraha-mason'le efa mipetraka io amin'izao fotoana izao sao dia hoe vitan'le fanomezana sy anina fa le fanaraha-maso zany. Zay indrindra tena zava-dehibe izay fanaraha-maso zay ary izay ihany koa no ampisehoanan'ireo tantsaha hoe ny fanjakana dia miaraka amin'ireo mandrakariva tsy le hoe vitan'le mizara fotsiny dia adino iny dia zay satria manana obligation de résultat raha izahay aty amin'ny secrétaire mpanjakana zany hoe tsy zarazaraina fotsiny tahaka izao ny masomboly sy ny zezika sy ny fitaovana dia makasary fa tsy maintsy misy vokatra iny ary iny vokatra iny azo tsapaitanana sy mipaka ny anaty vilany ny isan-tokantranony malagasy ao anatin'izay dia zay zao mamaly an'ilay fanontanianao teo Andriamatombinytsoa ilay fijerena ifotony nataonay androany maraina tany amin'ny distrika Anatsimondrano hoe nanahoana ny fomba nampiasan'ny tantsalo an'ilay masomboly Varsafiotra. Tena nety le izy tao amin'ny commune ny Alatsinainy Ambazaha izahay sy commune ny Fenorivo commune anankiroa no nitsidiana tamin'ny tapakandro maraina iny ary azo lazaina niaraka tamin'ireo expert chinois sy ny expert moa zany ireo technicien eto anivo ny secrétaire mpanjakana dia nahita maso mihitsy izahay hoe nety tsara ny vokatra nahery zareo ary nahazo bravo ny zavatra natao iny moa dia atao fifaninanana ihany koa le izy Andriamatombinytsoa zay moa nolazaiko amin'ireo tantsaha ireo hoe ataontsika fifaninanana masina dia izay mahazo tambokatra ambony indrindra dia reny zany ometsika fiofanana manokana makany Chine ary zay ihany koa zany no anisany hoe teboka lehibe eto nidivon'ny secrétaire mpanjakana tena le tantsaha-mpamboly mihitsy no mena fisitrahana fiofanana manara-penitra any Chine tena ry zareo mihitsy mahita maso hoe ohatrohatran'izao zany firenena efa mandroso efa tafavoaka efa maly eo tena raha-tsakafo izany indrindrandrindra moa aty amin'ny fahavitantena ara-bary. Rehefa miakatra moa zany le vokatra dia an'le tantsaha madiodio sa hoe misy ampahany makaiza sy makaiza? Io moa zany nisy ny fanomezana ny anampamokarana toy ny masomboly sy ny zezika. Raha velaran-tany zao ohatra hoe raisiko 1 hectare manana tantsaha dia masomboly Varsafiotra 520 kilao no nomena azy dia nisy zezika ihany koa moa eo amin'ny raha zezika organique dia mahatratratra any amin'ny 500 kilao no nomena any zareo dia io ihany koa ilay fiofanana ahafahan'izy ireo zany hoe tena manaraka an'ilay teknika mpamokarana mihitsy mba azahoana an'ilay tambokatra ambony zany hoe tsy ilay teknika mpamokarana mahazatra hatramin'izay intsony zany natao satria iny mahazatra hatramin'izay iny 2 tonnes 3 tonnes farafabetsany isaky ny hectare teknika mpamokarana manara-penitra miaraka mamboly ny Varsafiotra azahoantsika tambokatra valoka hatramin'ny 12 tonnes isaky ny hectare zany hoe miakatra avy telo eny mihitsy zany ny tambokatra ao anatin'izay rehefa miakatra ny vokatra ary dia ny le masomboly iny no averin'ny 500 isan-jatony iny no averin'ny tantsaha amina padi aty amin'ny fitondram-panjakana mba ahafahana indray manao revolvine ahafahany tantsaha hafa indray misitraka masomboly amin'ny taopambolena manaraka fa ankoatran'izay ny zezika andry zareo daholo rehefa mamokatra izy amina velaran-tany 1 hectare dia en moyenne boriborika zany eo amin'ny 20 tonnes isaky ny hectare ny tambokatra azo raha toka 3 tonnes isaky ny hectare hatramin'izay midika zany fa manana ambom-bava izy aloha voalohany indrindra ary afaka mivarotra n'izay ambom-bavan'izay ihany koa manana sakafo izy aloha voalohany indrindra afaka misakafo ny ao tokantrano fa manana ambom-bava afaka mivarotra an'izay ambom-bava izay rehefa mivarotra an'izay izy dia miakatra misy ny vola miditra ao anatin'ny isa-tokantrano fa ny vola azo ihany koa satria tsara ny manamarika fa rehefa mampiasa Varsafiotra ianao amina velaran-tany 1 hectare dia azahoanao vola hatrany amin'ny 9 tapitrisa ariary ny vola azonao zany ao anatiny rehefa mivarotra ny vokatra io ianao zany dia mahazo 6 millions d'ariary
an'izay vokatra izay midika zay fa misy vola miakatra zany ny vola miditra amin'ny le tokantrano anankiray le tantsaha anankiray afaka mampianatra zanaka izy a afaka mividy omby izy rehefa avy eo a afaka mampiakatra ihany koa izy mivelara-tany afahantrareo mamboly amin'ny topambolena manaraka midika zany hoe manena ny fahantrana ny fanapariahantsika sy ny famboletsika an'io volo vary safitra io a ary anisan'ny vahaolana anankiray afahantsika mahazo an'ilay fahaleovantena ra-tsakafo indrindradrindra ny fahavitantena ara-bary dikan'izay ve amin'ny tompambolena mety hoe manaraka na aorian'izay mety tsy manafatra semence na masomboly tso ve tsika amin'ny tompambolena manaraka aloha voalohany indrindra efa manam-bola ny tantsaha afaka hividanana an'ireo dikan'izay hoe tsy miandra ny fitondram-panjakana tsony izy zany a hoe omeo zay izy le anam-pamokarana fa ho an'ireo tantsaha-mbola tsy nisitraka n'ilay programme n'Andriamatofiloha no ahafahantsika indray a manome an'ireny anam-pamokarana ireny fa le efa nisitraka tamin'ity tompambolena ity a manam-bola ry zareo ahafahandry zareo mividy ny masomboly sy mividy ny zezika sy ny fitaovam-pamokarana ao anatin'izay dia araka ny efa nambarako teo moa hoe efa manomboka amin'ity taona ity a ny famokarantsika ny masomboly vary safiotra eto an-toerana zany hoe raha nanafatra tsika 100 tamin'ity tompambolena ity dia mety efa mihena izay fanafarana izay ary ahafahan'ny tantsaha ihany koa mamokatra misitraka n'ilay fambolena n'ilay masomboly mety hisy tantsaha fotsiny hoe za amboly fotsiny an'ilay masomboly dia iny amin'indray rehefa avy eo amidy amin'ny tantsaha efa masahana ny Madagasikara mihitsy ve le tamin'ity andihany ity sa hoe toerana vitsivitsy ia araka nambarako anao teo moa dia eo amin'ny faritra 720 amin'ny faritra 720 zany hoe efa 500 mahery no efa misitraka nyity dedikasan'Andriamatofiloha ity dia amin'ny tompambolena manaraka dia ezahantsika hoe le faritra 720 no isitraka n'izany dedikasan'Andriamatofiloha no fambolena volo vary safiotra izany ny fantanian'ny olona zany hoe ny karazana réaction ataon'ny olona raha vao maheno fandaranasa ohatran'izao ohatrany hoe mitondra inona ho anazy ho an'le olon-tsotra zany le olon-tsotra le tsy namboly fa le olon-tsotra le mpanjifa tsotra ohatrohatrany ahoana ny fiatraikany amin'le mpanjifa tsotra zany ia marina tokoa izay fantaninao zay satria tsy le ho an'le vahoaka mihinana fa tsy misehatra ty amin'ny fambolena ia ny zavatra azo tsapahitanana aloha voalohany indrindra dia misy ny vary zany hoe mitombo ny voka-bary eto Madagasikara manena ny fanafarantsika vary avy any ivelany afaka misitraka vary misakafo satria hatreto aloha dia ny vary ny foto-tsakafon'ny malagasy ary ny vary dia manana toerana lehibe eto amin'ny kolontsaina malagasy manana an'izay volet politika aloha mazava ho azy ny resaka ekonomika fa eo ihany koa ny resaka ara-tsosialy sy ny kultoraly ary hatretotsika dia misakafo mihinam-bary daholo ny akamaroan'ny malagasy indrindrandrindra moa fa any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny ny zavatra hita aloha zany rehefa miakatra ny vokatra dia afaka misitraka misy zany ny vary fa tsisy hoe pénuriana resaka vary aloha voalohany indrindra ary ahafahantsika ihany koa mijery an'ilay vidim-bary hoe tsy misitraka amin'izao fotoana izao mantsy hitantsika tsara ny fiovaovan'ny toetrandro rehefa misy ny rivo-doza rehefa misy ny haintany dia mipakatra any amin'ilay vidin'ny vary izay tsy fain'ny mpanjifa dia eo ihany koa ilay mpitsirika miresaka collecteur ana vary rehefa ao anatin'izay satria ireny vary vokarin'ny tantsaha ireny ary izay indrindra koa tafiditra ato anatin'ity politika hybride ity dia efa misy ny olona hividy an'ireo vary n'ireo tantsaha ireo amin'ny vidiny eny an-tsena zany hoe tsy misy tsony zany ny fangalarana karazana ohatrany hoe fanomezantsika hoe ny tantsaha indray no lasa tsy mahazo tombony ao anatin'ilay izy fa tena fanomezana lahara-pahamehana ny tantsaha mihitsiny ity programan'Andriamatofiloha eo amin'ny voka-bary vary safiotra ity akoatran'ny resantsika teo ny sonomo ny resantsika teo iza ihany koa ny mpiara-miombonatoka amin'ny ao anatin'le tetikasa zany ny resaka AFD anao teo ny vondrona européenne ihany koa ny dikan'izay hoe ohatrany hoe bebe mpamatsy vola ihany ny départementanareo ia marina izay voalazanao izay satria tsy maintsy
mila moyen tsika rehefa miasa zany tsy maintsy misy ny moyen fa tsika manatanteraka ny asa fa tsy afaka miteny fotsiny tsika hoe hiasa nefa tsy misy ny noentimanana ahafahantsika amin'izay mitondra ny vokatra izay ary efa nambarako tamin'ny voalohany moa tamin'ny tadresaka nataoko hoe ny ireo mpiara-miombonantoka eto Madagasikara ireo mpamatsy vola eto Madagasikara eto amintsika dia manohana n'izany tetikasa n'Andriamatoa Filoha izany